Ny fampiasana ny angovo azo avaozina na ny énergie renouvelable no sosikevitra atolotry ny manam-pahaizana manokana momba ny fizika ny professeur Stéphane Narson manoloana ny fahasahiranana ny vahoaka malagasy indrindra eo amin'ny famatsiana ny herinaratra. Mbola ravaka manala Stéphane Razafa Mandimbiatrany no hitondra ny akon'izay. Tsy mahampy ny filanimponina ny famatsiana herinaratra eto Madagasikara noho ny fampiasana ny énergie thermique entina manao fitrandrahana izany herinaratra izany. 10 isanjato ny tany fampiasana izany ho any Antananarivo, 7 isanjato ho any Fianarantsoa, 7 isanjato ho any Toamasina ary 7 isanjato amin'ireo tanan-dehibe hafa eto amin'ny firenena. Nipetraka ho vahaolana ambava fotsiny ihany hatramin'izay ny fampiasana ny angovo izay azo avaozina ka ny tena fampiaran'izany sosikevitra tolotry ny professeur Stéphane Narson manam-pahaizana manokana momba ny fizika sy mpikarika eo anivon'ny CNRS any Montpellier. Ny fampiasana ny angovo avy amin'ny herin'ny masoandro moa ny sosikevitra atolony. Atao izay atratrara ny malagasy azy. Izany hoe rehefa mijery ny faktura ny jirama dia mijery ny hoe vola tokony aloha dia anatin'ny enanka mba dia amortile izy. Dia avy eo koa moa raha ohatra tsy ampy vola ilay olona dia zay moa zay opération de subvention ataon'ny fanjakana. Izany hoe asiany fanjakana zany mesure d'accompagnement zany io zavatra io mba azahoan'ny olona maka mividy ny zavatra. Sady miaro amin'ny tontolo iainana satria mampiena ny fandripahana ny ala tsy mandany firy ny fampiasana ny angovo azo avaozina raha ny fanamarihany. Azo tanterahana ao anatin'ny herintaona monja ity tetikasa famatsiana herinaratra ity saingy miankina amin'ny fanapahan-kevitra politika izany. Anao velakevitra arahana jefitra mikasika ny voka-pikarohana hita tamin'ny volana Jolay 2024 ity professeur ity ny 9 ka hatramin'ny 14 volana Marsa ho avy izao any Antsiranana. Particule de D zany mananova anazy hoe particule de D moa zany dia io particule zany le vao hita tamin'ny taona teo 2012 tamin'ny juillet 2012 zany ny confirmation izy io. Ka mantoka azy particule de D dia io particule io no mamelanja ny zavatra rehetrarehetra zany hoe ny matière rehetrarehetra zany. Tsika tsy hoe le misakafo fotsiny akory hoe mahazo lanja fa misy mamelanja ny matière rehetrarehetra. Ka io particule io no mamelanja ny particule rehetrarehetra. Dia io koa no arakaraky ny fanakekezana an'io particule io no mahasamihafa ny lanjan'le particule zany amin'le matière. Isaky ny roa taona dia mikarakara ihany koa ny fivoriana iraisam-pirenena momba ny fizika sy angovo ity professeur ity amin'ny alalan'ny fikambanana izay tarihany dia ny fikambanana gasy miara-mandroso. Amin'ity taona ity dia ho tanterahana ny 4 ka hatramin'ny 10 septambra ho avy izao izany etsy amin'ny ministera raharaham-bahiny Anosy.